fandraisana programanasa izay manamarika dingana iray ametrahantsika tontolo vaovao araky ny teny amin'ireny t-shirt anaovanareo tsirairay avy reny satria izay tontolo vaovao zay no tiatsika ho apetraka ho an'ny taranaka faramandimby eto amin'ity nosy mantsiky ity. Ny tontolo vaovao dia tontolo maitso. Zany hoe rehefa miresaka tontolo maitso tsika dia miresaka zava-maitso, zava-maniry ao anatin'izany ny hazo. Ny fahatongavanareo eto androany dia midika ihany koa fifanomezan-tanana, firaisankina ho an'ny tanindrazana mba hanorenana an'izay Madagasikara vaovao zay. Koa raiso ny andraikitra satria ny hoavy ny ity nosy malalatsika ity no mampiray atsika tsirairay avy. Ary ao anatin'izany andro pirenena amin'ny fambolekazo izany dia tsy voatery hoe tsy daholo tsika no amboly azo, fa afaka mamboly hoe azo na ao an-tanàna kely ao azy, any amin'ny toerana misy atsika tsirairay avy. Zay ny programanasa apetratsika. Raha isataontsika manao an'ity fambolekazo ity dia mba saitsainy fa raha ohatra ka ny olo-pirenena tsirairay avy no amboly azo ray fotsiny dia 20 tapitrisa isataona ny azo vaovao volena manerana ny nosy. Nefa tsika koa afaka mamboly ho an'izay tsy afaka, mamboly an'izay tsy te amboly, mamboly an'izay ireo tsy te iraharaha no avy ny firenena. Zany hoe za androany dia mba anisa tsy fantatro mety avita 20-30 hitatsika eo fa hijanona ora maromaro tsika. Zany hoe amboly ho an'izay tsy afaka tsika dia za mihiny fa tsika tsirairay avy tonga aty dia manana fitiavana zay tanindrazana zay hoe ndao tsika hiary entana ampiseho ohatra amin'ny vahoaka malagasy ray manontolo hoe afaka ataotsika ny mametraka an'izay tandrony zay hoe ho tontolo vaovao no apetraka olovainy ny taranaka faramandimby. Alao hoe ary namana rehetra raisiny angady andao hiasa ametraka tontolo vaovao, tontolo maitso ho an'ny taranaka faramandimby. Karazan-kazo dimy no natsatoka tamina velarantany 4 hektara teto Andranovelona, Andramena karazany 3, Ravitsara 500, Kinina 1000, Akasia 300 ary Polonia 50 isa. Niara-nientana teto avokoa ireo tompona andraiky mpanjakana isan'isany ny vahoakan'Andranovelona niampy ireo mpianatra teto an-toerana. Tokony atao isan-taona izao andro pirenena ho an'ny fambolekazo izao olofoloha ary tokony hifanomezan-tanana ny rehetra. Andro pirenena ho an'ny fambolekazo zay vao nisan'izany teto fa io tokony ho apetraka sy tokony ho ataontsika foana satria araka ny teneniko teo hoe raha ohatra ka za zao teo namboly tratrako le 20 fa tanjona apetratsika dia le hoe nosy maitso tontolo vaovao no ho apetraka olovan'ny taranaka faramandimby. Ny ala teto Andranovelona dia ny azo avy hatrany any Mananjary ny filoha Andrindrina Rajoelina anatanteraka izay andro pirenena ho an'ny fambolekazo izay. Manamarika sy manatanteraka ny andro pirenena ho an'ny fambolekazo koa araba tompoko lahy, araba tompoko vavy, araba ry tanora mivadivavy fitovinany arabako. Iaraha mampantatra fa tany mamokatra ary tsy mitsoza ny tontolo iainana ny aty amin'ny faritra vadivavy fitovinany sy ny atsimo atsinanana iray manontolo. Ary noho izany indrindra no safidianiko ity faritra ity mba hitarika sy ampiseho ary rahantsika mametraka tontolo vaovao izay tontolo vaovao zay tontolo maitso izay ho tanjona raha mametraka androany manomboka androany. Izany tanjona izany dia ny anatsarany indrindra ny tontolo iainana ialana amin'ny teviala, amin'ny dorotanety, amin'ny famotehana ny valan-javaboary. Noho izany dia hifandraitanana isika iaraka ametraka an'izay tontolo vaovao izay.
Tomboky vavy ny fatogavanareo maro be eto androany dia midika fa te handray anjary ianareo amin'izay fametrahana ny tontolo vaovao zay. Tsy maintsy mijoro isika koa raiso ny araikitra satria ny hoavinao, ny hoaviko, ny hoavitsika sy ny zanatsika, ny hoavy ny tinosy ity dia nosy maitso no tanjony. Zay no nametrahantsika ny tanjona ny hoe ametraka tontolo vaovao. Eto indrindra dia ambohiazo isika androany ary ampiseho ohatra ho an'ny vahoaka malagasy iray manontolo satria raha ny olom-pirenena tsirairay avy no mamboly hazo iray fotsiny isan-taona dia itoho hazo vaovao 20 tapitrisa isan-taona ny hazo eto Madagasikara. Za androany dia efa nanokatra ny fambolekazo tany Antananarivo ka nahavoly hazo 20 ny tenako androany tany Antananarivo. Zany hoe raha ny olom-pirenena tsirairay avy mamboly hazo 20 isan'olona dia eritrereto fa 100 tapitrisa ny hazo volena na ho ambolena isan-taona. Midika zany fa tsy maintsy hotratratsika ny tontolo vaovao, tontolo maitso ho apetraka ho an'ny taranaka fara-mandimby. Zay hoe lafa dia ko alao hery ary tanora, ho alao hery tomboky vavy, ndao handray angady, ndao hiasa, ho fitatsika ny asa ho fambolena ny hazo aty amin'ity faritra vatovavy fidivinany ity.